miarabantsika rehetra ilay tonga soto amin'ny vaovao malagasy. Ny zavatra hojeritsika androany moa mahakasika ny faneho-kevitra ministra ny Augustin Andriamanan'olo izay mampitaha any firenena mandroso ary firenena voalohany indrindra mandroso eto amin'ny tany tsy firenena amin'izao tontolo izao dia hoe Amerikanina hono betosa indrindra par rapport amin'ny malagasy ary ohatrany hoe mandroso angamba ny malagasy eo anaty any Madagasikara eo anaty any Amerika. Ny Amerikana io ihany tsika amin'ny sandam-bola ihany jeretsika eto ny dolary ny 4500 zany hoe 22500 FMG na 4000 efatsarivo any dia nao mampitaha tanàn-dehibe orangaty ahoana moa ny fomba fisainanareo ty hojeretsika eto moa ity faneho-kevitra izay nataony ity mazotoa mijery ny tany manan-karena fa raha makatsa statistika atsika hoe any Japon zany firenena matanjaka zany fa firy moa zany hoe taux de suicide an'izany marina fa eto amintsika betsaka ny olona mety matin'ny valanaretina tsy fantatro hoe voan'ny be mangovotra angamany fa tsy areti-saina ny mahafaty an'le olona kory fa noho ny ady tamin'ny tazomoka fa mandeha amin'ny firenena ianao any États-Unis ianao firy ny olona any mitsindrona tony stupéfiant tony drogue satria manadino ny fiaina tsy mety ils ont mal dans leur peau miasa saina isan'andro ahoana ina ty betsaka gny mananavana daholo tsika mipetraka any ivela any Canada any Frantsa any Allemagne sy ny sisa tsy mitovy taloha tsony taloha ianao misy tafita fa manakavavana fa mba manipitipy kely 200 € 300 € fa am'izao zareo indray mitady mandeha fasana sanapipizana ny antony de tsotra ambony loatra ny fahalafosany vidim-piainana ively any na de eraky ny tenitsika raha hoe itsika tsy hoe akory sanatriny zany tsika hoe tena hoe mananiampy fa zao mba sambatra koa zay mifanampy irairaina foana matsy hoe giasy mahantra fa dimy mahantra indrindra ara-tany za koa afaka mba hiteny hoe za misy isan'ny firenena isan'ny tsy be trosa indrindra fa zany États-Unis zany voalohany era-tany zany zanao fa isan'ny be trosa indrindra zany firenena zany zany hoe mbola hibaby trosa mandritry ny 300 taona zany mponina ao aminy ao mivela ao anatin'ny zavatra zany itsika eto Madagasikara mbola tsy ao anatin'izay zavatra aloha iza moa tsy nray te efa banky ropotra ny eta tsy aloha vola mifatsakanjakana mbo hoviana moa tsika mbola miakatra raha fisotron-dronono zany ny zavatra misy fa hoditsika tsisy zay mipetraka lay solomaso ny fankahalana Soletineny hoe mipetraka ho ny solomaso ny fankahalana ohatrany ahoana moa no zavatra tianao teneny olona ne miteny amin'ny zavatra marina fa ny anao ty ny miteniteny foany teniteny fatany ny olona ny malagasy aza ampitahana amin'ny firenena izay farany mandroso na faran'izay topo voalohany any anao hoe mankahala ahoana moa ny fiheverinao fa mankahala tsy fankahalana tompoko fa nareo be fiaro miaro n'ity fitondrana tina andrajoelona ty miaro be fahatany fa raha jeretsika zao ty tsy mety zao tompoko fanabedrana fanambadona ny olo-pirenena rehetrarehetra hitatsika teo moa faneho-kevitra nataony ahoana ny analizitsika ahoana fa mafafahatsika zay hojeretsika na hoe hotenenitsika momba olona ohatranyty zao ve ny tompony firenena zao ve tompony andraikitsy na hoe zao ve mitana atiky lehibe eto amin'ny tany tsy fanjakana ny firenena manao faneho-kevitra ohatr'izao mampitaha ny zavatra tsy mety mitaha mampitovy amin'ny zavatra tsy mitovy akory ny Amerikanina ny Amerika tompoko efa andalam-pandrosoana azafady tompoko efa mandroso be zao aza mampitaha tsy aleo ve anao mampitaha hoe Madagasikara sy ny Comore na Madagasikara sy ny Tanzanie na Madagasikara ny Djibouti na Madagasikara ny pays afrikanareo fa anao mampitaha amin'ny firenena izay 5 kilometra angamba mifampandroana iny Amerikanina voalohany anao juste fahadimy ary de tsy mety hotenenina satria nareo efa hita zao fa tsy mety de mbola iny foana manohana hoe zao atsika malagasy ndray no hoe zao orangaty nareo ty ve mianaiza nareo ve tsy mahay eto Madagasikara mahafantatra hoe zao ny fiainan'olombelona isam-batan'olona tsirairay ahoana moa fari-piainan'olona isam-batan'olona tsirairay na $1 zany ne kely par rapport $1 zany kely tsy miteny zany any
de anao ty $1 zay ataontsika hoe 4 500 efatra arivo sy dimanjato zany hoe 22 500 de anao no be resaka fa hoe Amerikana ni zao par rapport atsika oranga ty mandinio tena fa tsy anareo ihany Madagasikara ty kanovanareo ohatr'izao maro ohatra resaka teknôlôjia ohatra resaka oranga ty mba firy mataontsika hoe économie malagasy firy économie amerikana ka ho teneninao PIB tereo izany no tena ataontsika hoe 1% ny amerikana tompoko ataontsika hoe tsy miaina anatiny ao amitsika ao atsika ne na $1 angamba tsy ho azon'olona anatin'ny andro anankiray $1 ataoko farany kely zany $1 15 000 22 000 zany FNJ tsy vitan'olona anankiray a Madagasikara ao anatin'ny raikandro 1% n'olona tsy mahita an'izay fa nareo migalabo mety mahazo vola na isan'andro par mois de tsy mahafantatra zany tsy mahita an'izany satria le olona ataontsika hoe mpamboly olona hoe mpiompy miandry vokatra mamokatra zay vao misy fidiram-bola na miandry fiompina mitombo maro zay vao mivarotra zay vao mahazo vola aza vandranina le olona ohatrany vendranina misy le gasy le havako aza manaiky vendran'olo ohatr'izao fa na vendranana atsika gasy zao fa ohatra hoe tsy mahafantatry ninina atsika ry zareo ndray tokony hanaratra tsara tokony hanome conseil tsara tokony tantara zavatra marina mandainga sy manao zavatra ohatran'izao mandinihy atsika malagasy fa zao ve ro mpitondra atsika ka izany no tokony ampiseho ny feon'ny firehetreretantsika mitongava saina atsika malagasy sasatra amin'ny tena zay fa zao fa nihokevitra ireo mpanao politika rehetra haninona hamba haliana anareo mba ataony zay hampa hoe ay kay gasy kay ohatr'izao Madagasikara kay ohatr'izao ihany zay le mahatonga zareo zao manipulation zareo mila mitarina atsika fa zay hay zareo ny hanodikodika anareo nefa kosa rehefa misy gasy tonga saina tsy hisy andairana zany ianao fa mampitaha ny Japon mampitaha ny any Amerikana ny gasy tsy mety zany tompoko na hoe mety mampitahana fa tsy mifandanja tsy mifanaraka satria 4 kilometra moa ny fampandrosoana ataontsika hoe ny any Amerikana ny Madagasikara ka anao ataontsika hoe comparaison na fampitahana tsy avy atrany tompoko tsy avy atrany aza abadona ny vahoaka malagasy tompoko rehefa tsy mahita ho tenenina rehefa tsy mety ho tantaraina de aza miteniteny foana aza miteniteny fahatany fa tsy mety ianao olo lehibe ny ministra ajaina aza miteniteny fahatany fa tsy mety zao ve ro teneninao ny olo rehetrarehetra za ataontsika hoe tsy handeha fianara T3 TD mba mahita hambara mahita ho tenena amin'ny zavatra teneninao ohatr'izao tsy mety zao tompoko mandinihy tena alohan'ny teny adinio avidivadio mipito ny lela fa tsy mety ianao ve tena tsy mety ary tsy mifandanja anatin'ny kapasité ataontsika hoe ny fomba fisainana fa zay no masaka azontsika roso mba alanjalanjantsika ny zavatra teneny koa misaotranareo ny hevatra amin'ny farany tsisy aloha manome rarina amin'ny zavatra teneny eto raha nampanao Facebook era zany na rehetrarehetrareo na TD T3 na olona tsy nahandalo fianarana aza mba mahita zavatra ho tenenina amin'ny zavatra ho tenenina ohatr'izao saotranareo tompoko ny hevatra amin'ny farany fa zay ihany koa no vaovao maraisana sy malaza eto amin'ny Facebook era sy rehetra social media